Njeri fotony fomba fiasan'ny commune ambanivohitra Bongatsara amin'ny resaka fitantanam-bola ry zareo eo anivon'ny Fonds monétaire international na ny FMI omaly ny tanjona manokana ao anatin'izy ity dia ny ifehezana ny fitantanana ny volam-bahoaka. Ho fanatsarana ny fitantanam-bola mpanjakana na volam-bahoaka eny fotony dia nidina teny amin'ny commune Bongatsara ry zareo avy amin'ny terim-bola iraisam-pirenena na ny FMI no tarihina avy eo amin'ny terim-bola sy ny fitantanam-bola malagasy. Tombana amin'ny fomba fitantanam-bolam-bahoaka toy ny fijerenan'ny vola mivoaka sy miditra ka anatsarana izany no votoatin'ny dian'ny vahiny manapaiza manokana amin'ny volam-bahoaka ireto. Izy ity moa zany efa projet efa taloha tamin'ny mbola fony ministra moa zany Andriamatoa filoham-pirenenantsika dia efa tany atombohany ity projet en commune ity. Zao zany izy tanteraka soa tsara dia hitanay hoe mahavelom-bolo tokoa satria izy reto moa zany dia vahiny amin'ny jery hoe inona tokoa ny zavatra misy amin'ny fitantanam-bola mpanjakana fitantanam-vola zany volam-bahoaka zany amin'ny ankapobeny eto amin'ny commune ny fidiram-bola dia ny fandaniana zany vola zany dia eo ihany koa ny karazana hoe olana zany izay mety lalovan'ny commune amin'izany fangalana zany volam-bahoaka zany fijerena an'ilay fanangonana an'ilay vola ny taxa ny hetra zany ny tiana resahana dia tsorina aloha zany fa raha ohatra ny hoe teo amin'ny resaka hetra tany sy hetra trano zany dia tena ratsy dia ratsy ny fidiram-bola ny ohatra amin'ny commune namana zany izay misy commune Rahavavy zany dia go ohatra ny amin'izany Antanamtarana dia tsara ny azy ny hetra ny ena amin'ny 20 isan-jato fa teto amin'ny commune zany zao dia 20 isan-jato satria nisy zany ny atao hoe mety malaina le olona malaina amin'ny vahoaka zany mandoa hetra eo ihany koa mety hoe avy aty amin'ny tompon'andraikitra ny commune ihany koa ilay satria mety tsy dia tena matotra tsara zany angamba ny atao hoe fitakinan'ireny hetra izay atao hoe miditra 100 isan-jato amin'ny commune ireny. Ireo boky rehetra mikirakira ny resaka vola ao amin'ity commune ity toy ny livre journal dia nojereniny avy ao amin'ny FMI ireto avokoa nandritra izao fidinana ifotony izao. Nasiana tindrim-pe manokana ihany koa ny resaka fampidiran-ketra izay loharanom-bola voalohan'ny commune. Izao hetsika izao dia tafiditra indrindra amin'ilay tetikasa iarahan'ny commune sy ny FMI amin'izay fanatsarana ny fitantanam-bolam-bahoaka izay. Nisy araka izany ny fitsidihana ny bureau ny trésor vaovao ao amin'ity commune ity. Fantatra fa mbola isy ny toy n'izao fidinana ifotony izao anarenana izay lesoka sy hitondrana torohevitra ho fanatsarana izay fitantanam-bolam-bahoaka izay. Ny rola amin'ny reto vahiny dia avy amin'ny FMI any Washington rapirakidraran'ny FMI ho an'ny Afrika amin'ny resaka volam-panjakana ilay fahatelo izay monina aty Maurice. Ny faraparan'ny volana aprily teo izy ireo no tonga teto amintsika ary andao an'i Madagasikara ny faran'ny volana Mey izao.